Akritantsika tamin'ny sarimo dia tetsy ifarisy tetsy amin'ny bypass no natratrarana ireny rongony ireny. Vadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika ho fantatra amin'ity herinandro ity ny fanapahan-kevitry ny voameran'ny vondrona Europeanina mikasika indrindra ny fivoahan'ireo fiaramanidina roan'ny kompania Air Madagascar amin'ny annexe B ny vondrona Europeanina. Tsy hanofa ny fiaramanidin'ny Air Atlanta Iceland intsony ny kompania Air Madagascar raha vatany vao afaka amin'ity annexe B ity. Ity herinandro ity no fantatra ny fanapahan-kevitry ny voameran'ny vondrona Europeanina mikasika ny fivoahan'ireo fiaramanidina Boeing 767 roa any kompania Air Madagascar amin'ny annexe B ny vondrona Europeanina. Ny toromag izay gazetin'ireo Matianina eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia efa namoaka ny farany herinandro teo fa ho afaka ao anatin'izany annexe B izany ny kompania na dia mbola tsy misy aza hatreto ny famoahana ny lisitra ofisialy. Tsy hanofa ny fiaramanidina Air Atlanta Islandic mba ahafahana mitsidina ny lanitriny Europa intsony ny kompania Air Madagascar vantany vao afaka amin'izany annexe B izany. Voalaza fa ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jona ity no ampafantarina ny fanapahan-kevitry ny voameran'ny vondrona Europeanina. Mifandraika amin'izay raha teo ny efa voalaza ny ministry ny fitaterana. Efa miandro ny fitsaran'ny komision'ny Union Européenne tsika amin'ny fotoana ngamba ny tapatapaka amin'ity volana Jona ity koa ny mety voaka dia miandro tsika natao daholo ny ezaka rehetrarehetra dia miandro ny fitsarana raha amin'izany komision'ny Union Européenne. Maro ireo milaza fa anome ainga vao indray ny sehatry ny fitaterana anabakabaka ny fanesorana ny sazy miatra amin'ireo Boeing roa ny kompania fitaterana Air Madagascar izay anisan'ny singa lehibe ny ankinan'ny fandraisan'ny firenena malagasy ny fivoriana an-tampon'ny francophonie amin'ny volana novambra. Misy ireo mpiasa sasany eo anivon'ny Air Madagascar izay efa namoaka taratasy misokatra milaza fa efa potika eo amin'ny 570 isanjato eo ny Air Madagascar ka tsy hanova zavatra firy ny fialany eo amin'izany annexe B izany.